Ny pejany politika avy hatrany no hanomboantsika ny fampahalalam-baovao tsy isy ny fifidianana madio sy angarahary eto amin'ny firenena raha mbola misy ny sakatsakana sy ajojay atao amin'ny mpanohitra raha nambaran'ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana. Midikeo tsy fahavonona ny mpitondra ankehitriny hiroso amin'ny fifidianana mihitsy ny tsy fandaninan'ny lalàna mifeny fifidianana hatramin'izao hoy Marc Ravalomanana. Tsy tokony ilaza ho antoko matanjaka ny HVM raha toka tsy mamela malalaka ny antoko mpanohatra aneo hevitra fifidianana azo antoka no handrindray ny vahoaka amin'ny taona 2024 fa tsy hitarika amin'ny krizy vaovao indray hoy hatrany. Ny fanazavana ny ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana miaraka amin'ny Zora Barjona rivotra Andrianaritsana. No mafitsy ny fitondrana hatrany fa manana trosa amin'ny fanjakana ny orinasa tantana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana laza nefa ny filoha teo aloha fa noho ny krizy tamin'ny taona 2024 no nahatonga ny orinasa niditra ary tsy tokony hisy fiantraikany amin'ny filatsakovidiana izany. Ny fiteninareo fa hoe ananana roa trosa ny tenako za Marc Ravalomanana dia persona fizika ary zay trosa zay anananareo momba ny tikosy zay any amin'ny société hafany persona morale zay rangaty sa malala tsara ny ty fitondranana firenena ty firitaona zay ny teo fantatra iny tokony atao ary tsy hananao foana zany ke iny dradradradrainy isan'andro mba jereo koa ny zahatra nataonao ary mahatonga ny tranga nyreny trosa ireny nisy crise teto tamin'ny 2009 jusqu'à tamin'izao hoe fa ia de mihevitra ny tenanareo marina foana nareo ary raha ohatra samy mieritreritsika hoe tsy isy ny crise jereo fotsiny tany betafo fotoana fo ia de tonga de napetsika ny olona so anao mieritreritra fa hoe de tena anao daholo ny olona rehetra reo samy hafa de eto de milaza mihitsy hoe mba ataovy zay mba isin'ny fifanajana fampiarahaba fampiatsara velatsy fotsiny tsy mety zany aloha tsy mifampiarahaba aloha tsy mifampitena. Raha tiana manaraka ny lalam-pandrenana ihany koa ny fitondrana amin'izao tokony avela maneho hevitra malalaka ny mpanao politika rehetra ary tsy tokony hosakanana ny mpanohitra anao hetsika ary tsy tokony hisy ihany koa ny antsojay hoy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Sakanana ary hiara-ny fandrahonana ihany koa ny hetsika ara-politika tsy mifanaraka amin'ny fitondrana hoy izy tokony mampiseho fifidianana ara-dalàna iraisan'ny rehetra ary mangarahara ny fitondrana raha tena tia ampiseho tanjaka amin'ny fifidianana 2024 ity fitondrana ity hoy hatrany Marc Ravalomanana. Nareo afaka mandeha nefa zay hiditra ry aminareo sakanana daholo isaka mandeha alao hipetraka tsara azava tsara ny fitsipy-talao alao tena mifanaja tsara hoe tena atao mitovy laharana tsara ny mpanao politika ny chef de parti afaka didy zahay rehefa nareo mpitondra no manao ny ataonareo any tsy mihevitra ny tenareo matanjaka ka tsy mila ny hafa anareo zany fa tsy anay fa ny zavatra kendren'ny vahoaka rehetra kendrentsika menakavy de mba tena izotra pilaminana ny fifidianana mba tianao crédible inclusif ary tena transparent marina tsy anao papaikady tsy anao papaika politika any kajikajy politika any efa samy malala zany zao tsika ary tsika koa nge efa mifampiresaka na mifampiona mifampiatsara velatsy fotsiny. Tsy fantatra raha tena hisy marina ny fifidianana ny 2024 satria tsy mbola nandalo teny amin'ny parlementaire na ny lalàna ife io fifidianana io raha nambaran'ity filoha teo aloha Marc Ravalomanana ity teny faravohitra androany. Araky ny nanarahantsika azy atao anatin'ny famitinana ny vaovao-songadina ny zanana atao farapara mihitsy ilay hoe fifidianana 2024 satria iny no hitaritatsika ny adihevitra eto iroso marina tokoa ve zany tsika amin'ny fifidianana aiza hoaiza ny mahakasika ny lalàna fifidianana satria iny no afahantsika miroso amin'ny fifidianana 2024. Mazava ho azy fa tsy maintsy miroso tsika amin'ny fifidianana satria izay neny efa napetraky ny constitution antsika tsy zany hoe tsy misy zavatra hoe tsy fantatra na tokony tsy hoarahana satria vo ny anina ny filoham-pirenentsika tamin'ny 25 janvier 2014 dia efa fantatra na tsy ho lalam-pandroenana io ary nampiasaina tamin'ny 2013 dia efa fantatra zany fa amin'ny janvier 2019 25 janvier 2019 dia hisy fianianana ataon'izay filoham-pirenena lany indray ka ataoko fa raha manaraka vaovao na ny olona indrindraindrindra mieritreritra hoe ny manao politika zany hoe manao politika ilatsaka amin'ny fifidianana dia efa fantatra zany ka ataoko hoe tsy misy tokony tsy hisy adihevitra intsony zany satria
efa namafisiny filohampirenena zany namafisiny atokasvem zany namafisiny ny olona fitondrana zany ny olona fitondrana efa milaza foana fa ho atao i fividianana io zay zany tsy azahonain'le ady hevitra ntsony hoe maninona ka mbola dina hevitra nefa zavatra efao anatin'ny lalam-panorenantsika izany tiany olona hiteny an'ilay izy vo atokisan'ilay izy anazy moa mamaly an'izay fa de amafisiko eto zany amafisiko eto fa tsisy antony mihitsy raha hoe avy aty amin'ny fitondrana ny anan-kevitra hoe andao ahembitra io na andao atao an'izao io fa fanatanterahana azy mikendrena ho tsara mba ilamina ny firenetsika eo amin'le lalàna ny fifidianana mbola tsy mivokatra amin'izao aizaho izy io mbola tsisy mahitsy mety nindray adin'ny olona de hoe efa nisy eneny tsika eny tsy anaty transition ntsony efa nisy filohampirenena lany teo misy député ao misy maire ao misy sénateur ao zany hoe efa feno reo androm-panjakana zay nameny vahoaka anatin'ny asany zany fa tsy zay fotsiny ny asany ahafahana mijery an'izany manapa-kevitra amin'izany fa voalaza ihany ko efa nisy fotoana maharitraritra ihany no fampanontaniana teto amin'ny firenena ho an'le olona misy aloha tsy tonga raha natsoana ary satria efa heritaona lasy zay dia misy fiantsoana atao fandinian'izy ireo natao zany mitsy na afa-po zany arakaraka ny toerana misy de ozy sasany hoe zay tsy afa-po sasany miteny afa-po fanjakana koa zany hoe tsy maintsy miroso anatin'izay dingana fahana manapa ohatra ny lalàna rehetrarehetra io mariny hoe lana-pifidianana kasikasika am'mpanao politika kokoa anga fa raha tsy hofanekena hoe alora nga io atao loha barandasy zay ny analakely sa atao amorina olona eny antsonjy be hoe zany no antainan'izy io ataoko hoe mahitsy be zay fitenena zay satria efa mba mifampanontany any zao zany ny ayahan'ny olona de hoe sao de tsy le hevitra no ao ny tenin'ny hevitra ao ianao ohatra ny fireneretrera zao tontolo zao tsy hoe mpitondra akory zay de tsy maintsy zany no valy teny fa raha mipetraka fotsiny reo olonareo ma hoe satria izy manao politika hitady fitondrana de tena antany azy hoe raha inao zany mitondra eo de ina ny ataonao antanyny rehetrarehetra ve anao ny hevitra ny rehetrarehetra fa misy zavatra étape constitutionnelle io fa napetraka ahafahana hoe jery azy ny gouvernement vavinahakevitra ohatran'ireny ohatra tsika zao hoe anapa-kevitra amina mety sisy tovizana fa misy tovizany ihany loi de finance inona ny ataon'ny ny eo amin'ny finance lasa izy manontany industriel lasa izy manontany groupement lasa izy manontany rehetrarehetra arafitra any am'izay le izy hoentina any amin'ny conseil de gouvernement conseil des ministres de avoakany de alefany amin'ny assemblée nationale sy ny sénat zay ny tanatohatra ekeny lalàna eto amintsika fa fanjakana koa zany efa manana didy kosa hoe fampanontany eo amin'lohan'izay fa ny fanjakana manapa-kevitra raha fa tsy manaiky an'izay ianao de le démocratie mihitsy zany no tsy ekenao tsy ekenao ve zany fa misy filohampirenena ao misy député ao misy sénateur ao misy gouvernement raha zay kosa aloha tsy eken'le olona de ady hevitra afy zay ny ayahan'ny maro manko andriamato filoha mahakasika an'le hoe loi électorale iny lasa atahorana hoe sarina kisarisary fotsiny zany ny ataon'le fivirena sy le fakakevitra nanomboka tany amin'ny volana janvier tany raha tsy resaka ohatra tsika hoe tany amin'le code de la communication nataony fakakevitra fa ny zavatra nangatahana hoe mba isiny le fivirena zay fandiniana an'le izy zay satria mifantatra ny lalàna ohatra hoe nyresaka ny loi de finance ianao ny loi de finance zany tsasakadiny sady ndray sasany nalanina zany teny anivon'ny anteny pirenena teo anefony antemirandolona ny resaka loi de finance ihany koa nefa tsika raha ny vilany amin'ny andro maromaro amina herinandro mihitsy ny débat mahakasika an'izany ny eo anivony antenimera-pirenena fantatra ihany koa fa raha vao ohatra ka misy lalàna anankiray mipetraka eo de raha vao tsy mahakasika ny tombontsoany zareo de tsy maintsy manangatana ary tsy maintsy olany araka izay fitiavany exécutif fijerinareo kosa zay ataoko hoe fijery aingana kely zay fa raha za mijery manokana fotsiny mampanao politika de io zay efa nivoatra lavitra be zany nanaitra ny olona le loi de finance fa tsy mba misy miteny mihitsy hoe misy travaux de commission any ny tena ady hevitra any de any amin'ny travaux de commission rehefa en plénière le olona tsy anatin'ny travaux de commission no tokony antany raha izay faharoa efa mazava be ara-politika ny resahako fa lasa vitsy anisy ilay olona tena mpitabataba de aloha ny tsy tonga satria hoe anangatana andreo de mandresy zay ary ny démocratie maninona ary anao tsy nanana maro anisy de mandalo ny hevitrao fa rehefa manangatanana ve le maro anisy de tsy miraharaha nininy reo fa alefany fotsiny mba tsy de maro loatra zay fa ekeko any ko za zao amin'ny présidence ana de miteny amin'ny sénateur mihitsy hoe jereo le lalàna vakio le izy adyadio le izy de mametratsika fanontaniana ny anay raha ny anay ary fantatro fa ny amin'ny assemblée toy izany ihany ko tena appréciena ny olona de ny ady hevitra satria ary ny ady hevitra teknika
misy tokoa na HVM izy na mpiaraka ny HVM tena reny le zay sy ny sisy reny tena adevitra angezabe mihitsy fa rehefa vitsy zay ny mampa demokrasia ny demokrasia maro anisy ary le olona momba an'le fitondrana de raha ohatra anay zao reo tsy manangana de izy io le sitanareo zany fa olona tsy manaraka ny disciplina politique reo fa le olona mandahan'le izy a eken'ny olona rehefa manaraka disciplina politique fa raha le olona resy lahatra zay ny azy na atao hoe directive ary io zay ny atao hoe politique discipline politique de olona zay anao menao tsy ve izy hoe fa maninareo manangatanana izy ary zany mba hiaro sa rehefa miaro ny fitondrana ve zany de etretina fa namena zazo zao tambazana zao reo mba ataoko hoe mba fijery aingana kely ngamby zay fa député anareo sénateur anareo ary olona efa manana traikefa reo za ozy aho hoe me matotra foana tsika satria nygoragora ataotsika tanatin'ny transition amin'ny lafiny ara-politique tsy afaka misy mazio fa raha fotsy miangana kosa raha misy manao analyse am'izao fotoana zao tsy tonga any amin'ny tonga lafatra akorytsika mariny zany fa mba hita ihany misy fahamatorana aza dino nefa atao amin'ny assemblée nationale nisy nanao ny déchéance ny filoham-pirenena tam'izany zao de nitehaka ny mpanohatra hoe hitanareo za fa vitsy anisy reo zao ny asa politika ny olona sasa moa miteny hoe namenareo voly reo andany izy anontanio za ma tsy de ty loatra miresaka an'io lasa manambany an'le olona mihitsy ianao fa rehefa resy ara-potikevitra ve izy hitany zavatra vitan'ny fanjakana hitany hoe mety tsy ho vitandreo fa hitany hoe tena mety ilanana le ty zao moa zao de malaza hoe tokony hitoy dia lasa ndray ny olona hoe tsy ireo zavatra manangatanana fotsiny reo tsy mety zany eo am'izay resaka fifidianana zay hany na tonga ny fanendrinanao ho filohany anteny merandoha olona de any am'le hoe andininy fafito ambe-efapolo ao amin'ny lalam-panorenana na le hoe rehefa metra-pialana ny filoha-pirenena de nao ny lasa ho filoha-pirenena ho azy tantana ny firenena moa zany mandritra ny fametra-pialany zay zao ny eritreritry ny olona rehetra ihany koa am'izay katikazy politika iny moa de ny constitution nametraka an'iny izy tsy resaka hoe raha koty vao na iranona ny ranona politika nresahantsika satria androany moa zany lazanareo honorera-kotomanana tsy navela to de nareo rasaiko mamaly hoe honorera-kotomanana zay atsaina olon-dehibe tao amin'ny firenena nitondra ny politika ny HVM ary ve hitondra ny politika fanjakana fa maninona zay no menatra hoe lehibe any any tokony HVM no président Sénat nanao an'izany tao le ndrerehetra fa mba gaga ihany zay zavatra valo taona lasa fantatra za tsy miteny hoe tsara na ratsy fa ny azy any le adevitra hoe fa maninona ony le président ny HVM no atao anina zalahy zany tay nga zany nametraka n'io article 47 io tao de ahoana zany lehibe ny mpanohitra tsy fantatra moa izy lehibe ny mpanohitra aloha zao fa raha ohatra zany ataontsika hoe eny ary izy moa mety tsy anao satria izy manana ny ampony hoe ex président fa ohatra zao ex président na ex premier ministre teo aloha zay tsy mitovy hevitra amin'ny tena tsony na mieritreritra hoe arodana mihitsy nareo zay ve zany no atao zay ve zany de davina marina ny azy zay ny de davina fa raha anaraka an'izany ko zay de ngamba fa tsy anao zay fa ny hoe ny lehibe ny Sénat misolo ny filohan'ny repoblika de ny lalam-panorenana zay natotra tamin'izany fotoana zany no nametraka an'izany hoe etretina ilamina amin'ny firenena adevitra hafa indray zany fa le hoe kajikajy maloto ny HVM io fa inona ny tiry zareo atao iza ny tiano atao ao voaresaka teo mahakasika ny lehibe ny mpanohitra hatramin'izao andromato filoha tsy mipetraka ihany izy io ny fa araka ny lalam-panorenana zay nytany sanao mipetsaka teo fa fatra ao anatin'izy io hoe misy ny lehibe ny mpanohitra manana ny toerany ao anatin'ny androm-panjakana manana ny zo any amin'ny iaino manjery-panjakana izay mbola hitian'ny HVM ihany koa amin'izao fotoana izao satria tsy afaka miteny ihany ny mpanohitra raha ny fitarainan'izy ireo inona ny antony tena tsy mapetraka an'io lehibe ny mpanohitra io amin'izao fotoana izao za aloha de nisany gaga mihitsy le anankiray tonga de valiko ary efa nanontany mihitsy io na mpanao gazety le tena mpanao gazety fotsiny na ny LBB tao amin'ny TVM CRNM io na hito Tananarivo na ny Ambazantany de tsy de maheno loatra fa ohatrany sao de miayahan'le olona fotsiny apetrany de aloha mihitsy tsy makany fa aloha makany amin'ny anina privé zay miaraka amintsika lasa am'izany mantsy amin'izao fotoana izao lay fampahalalam-baovao na ny privé na ny tsy privé lasa ohatrany hoe reto olona miteny za zao androany de tsy fantatra hoe raisiny olona inona nareo TV plus fa nandray ateto zay ve zany no entina misokajy an'ilay fampahalalam-baovao hoe raha vao mandray ny ranony ianao de nareo kay zany momba ny ranony ataoko fa tena mihibo zany satria ny zavatra voalohany tena ataoko hoe sacré amin'ny zavatra ataonareo de filazana ny vaovao iza ny ilaza ny vaovao etretinareo fa misongadina zoanareo miantso an'izany
za de mamprisika an'za mihitsy raha misy sanatry alaim-panahany zany ny tvm sy nyrenema de tsy mety zany ho iaho ary raha alaim-panahany zany koa le station sasany hoe any anay de zay mombamomba anay ihany no alaina eto a tsy mety zany fa zo fototry ny olona ny alana vaovao tena izy rehefa avy eo a manao nareo hoe araky ny éditorialinay sy ny ferikevitray a dia tsy mety iny tsy tianay ny heviny a reseny any heviny a rapitsy zay mitondra olona manohitra ny hevitra iny zavatra avy zay ka za ozy a ty catégorisation ana resaka fampalam-baovao ty a lasa zao ny manahirana reo olona za zao rehefa ohatra manahirana ny andriamato andro rajiola de tsy jereny ny télévision mihitsy ve a zany tsy mety zany tsy amaky zay gazety n'olona mpanohitra mihitsy zany fa eo zany ny mpanao gazety mila mieritreritra ihany hoe aiza la idéontologie mety ozy nareo hoe noho nareo mpanao politika ihany mahatonga an'izany so de zay tokoa so de ataon'ny mpanao politika fitaovana ary tsy misy zany teny midina avy aty amin'ny fitondrana hoe raha vaovao za aloha de nanontany ministry ny communication zao mihitsy nareo eo a manakana an'izany le olona mety manina ia savaravina mieno a misy olona manahirana anay mihitsy ny ary mieno azy fa tena mieno a za aloha de mieno e ary za rehefa maky gazety voalohany de le gazety mpanohitra ny ataoko so de le gazety misafosafo fitondrana fotsiny nefa jerenao nay ny atsy a manahirana ihany mijeriny hoe eo am'lohana vaovaongeza-be anankiray eto amin'ny firenena zay mety misy interprétation rehefa hoe mety sa tsy mety a olona vony accident ery no resahana voalohany zay ve zany no fitezana eto amintsika zay ve zany ny fahalalahany eo amin'ny fanaovan-gazety zay ve zany ny tiana roso eto amin'ny fanaovan-gazety aman'olona azako tsy mahay an'izy fa nareo mahay an'izy a fa ina zany mba vitsivitsiny le tsy mahay fotsiny hoe fa hoana ary zany a mizahatra lehibe ohatra zao mitrango amin'ny firenena mety tsy ho tianao io mety ho tianao io za zao raha mihoatra nareo fozy nareo ndray kinareo amin'ny fitondranako amiko olom-pirenena miaina eto an-taninareo zavatra lehibe loatra le tamin'ny zoma de tsy andota-penaka ho an'ny fiainam-bahoaka jerevo ny station misy ny taxi borosy etsy amin'ny fahasakarana de mijery ianao a zany efa nahita hoe tena raha atao be filaza de hoe efo 10 mpanao gazety tonga tao tonga ianao misabotsy a zara ro tenen'le olona le izy de mieritreritra za manokana za tsy miditra any amin'ny alin'ny olona fa mieritreritra tena eritreretin'le olona mihitsy fe zany raha zavatra tsy de misy ilana azy reny momba ny ngaera-joromampiana izy raha manao an'ireny fa tsy mba hoe zavatra lehibe eto raha sitraponareo zany de ho diktenareo ihany koa fezinareo tsy miteny an'izay fa le tia ny tokony ho ataon'ny gazety alaina rehefa aveo izy rehefa miteny hoe vito io fa iveny maika efa zay zany efa heviny am'izay fa za zany amin'ny citoyen malagasy ady io zay hoe inona re zany ny eritreretin'reto mpiray-tanindrazana amiko reto mpamoaka vaovao reto a zavatra lehibe eto amin'ny firenena miazay fanotaniko fa za tsy afaka mihitsy ary za tsy momba ny olona mihitsy hoe ary tsy azo atao an'izany ianareo fantatrareo hoe tiany ataonareo tsy ataoko fa zany zavatra ratsy anao am'izay hoe tokony ty le tetsy andota-penaka iny natao miaotra ny alahelo fotsiny satria amin'ny mamalagasy a mampaponina eto an-taninarivo de mezaka ny fanjakana rehefa aveo anao afaka miady hevitra zay indrindra matsy hoe afaka mamoaka ve zany mpanao gazety anankiray mamoaka zavatra nitranga teny andota-penaka fa manakiana be izy ohatra tsisy olana mihitsy tsy mampaninana tsy mampaninana mihitsy raha miteny izy zao fa maninona no lasa fiaraha-miasa miaraka amin'ny total ve io de anjara fanjakana manazavana izy rehefa aveo ahoana moa ny fomba fiaraha-miasa tao mety misy resy lahatra misy tsy resy lahatra zany amiko araha za manokana tena tsy mampanina zany fa ina zany lay vita etsy zavatra anankiray misy tsy vita koa etsy na lehibebe kokoa ary lay vita ataontsika maridrefy fa tsisy miteny iny vita iny a ka eo zany nozy hoe ho atao atokotokony iverina amin'ny hirany mahaleo misy ty hoe atsotokotokony inony eto tsika mianakavy a eo am'lohan'ity fiainam-pireneny ty tsy fantatro somary magagagakely anay ihany le ndresana teo président mahakasika an'le hoe tokony ino no atao ala ohatran'y hoe tsy miteny mihitsy hoe atao velahita tsy mifakazitsika amin'ny rahalara zay aizany ade taoko atao velahionina nareo iny fa raha mijery kosa hoe 3 ligne tsy le flouera joromampianina na tsy avoaka ary ny kabariny fa andahorantsika ny tany mpitatitra raha nisy reportage hoe mba na ny tany mpitatitra ohatra hoe inona mety amin'io inona tsy mety amin'io fijerinareo azy zany amiko zavatra mampandroso zany ary mety enon'le ministra koa ay misy tsy ampy an'izao zany le izy fa jereo ny aya mpitatitra mety miaya reo hoe ohatrino ary zao ny atao hofan'io ohatra ahoana ny entretien io iza ny andony jiro sy rano amin'io
zany a zavatra ady hevitra anatin'ilay fotodrafitrasa vita fa tsy hoe de ataovinareo laionina 3 quart de page nareo a ny andotam-penaka izany olony azonao tenenina zany mahazaka an'izay fanakianana zay nefa ve ny fitondrana zaho reo tsy mahazaka za fanakiana zany de tsy mitondra azy a principe raha ohatra ka hoe ny anatina facebook fotsiny zao ohatra reny resahantsika Facebook nay mondra ray manao fantasme kely manahirana amin'ireny olonireny a tsy nrehetrarehetra fa mba olona fantatro zany tena mahery vaika be mihitsy de mba natonoko mihitsy izy de aza ihany ny expérience tamin'ny olona 10 enina izy fa milaza aminao fa anatin'ny asasakadina zay miresaka tsy miteny izy namoraira nefa izy amin'ny Facebook tena ozy ianao hoe tena tsisy ohatry zany mihitsy fanakianana ny ataony a de mba natsoko mihitsy za personnellement hoe ndao ry tsika isy rangahy ady hevitra inona tia ny hevitra ao de ahoana de azavaiko aminao le izy fa tsy nahita teny izy a o zany tsy miteny ny alina iny a mampijery Facebook io ndray ry ka mety eo any am'le fanoratana ny nazy ny tena talita fa tsy voatery iny ka tsy eo amin'laonao tsy iny le olona ko de iny misy fantasie zay hoe fantasme rehefa tsy elaonao indrindra le olo aratsianao raha tsara hainao izy de tsy manana olo teneny izy fa rehefa aratsianao le olona ohatrany manao teny tsy valiny zany le olona zay no zy amin'ny Facebook tsy afaka miala zatsontsika raha ny olona eritreritra hoe censuré zany sisa fa marina ihany ko zany le teo zao reny le hoe ampitoviny olona amin'ny biby e sisy tondra makaiza inona ny tia tongava iny zavatra afangavatsitra eo amin'ny resaka Facebook misy manakiana misy no miteny amin'izao nareo tena azo lazaina hoe tena tsy ahoanareo fiteny zany hoe manao lasasy reny mihitsy aza ampitovizina kosa aza ampitovizina kosa tsika ne hoany rina mpanao politika na olo-pirenena tsotra za dia anisan'ny ozy aho hoe tsy maintsy misy mba fampitezaina ihany ao anatin'ny fahapahalana vao tsy dicté amin'izany izy fa tokony samy matsiaro tena ihany tenenina an'ireo zao ohatra reny le sary tena manaitra jereo ne nany amin'ny any velany ary ankeo zao vao mijery an'le sary avoakany kanalina anankiray alohan'ny teny izy de efa niteny hoe tandremo fa mety misy sary na fotoana ny olona rehetrarehetra nefa jereko le sary ozy raha mihoatra ny ty aminay ty visase am'le rikorikon'le sary zany nefa eto amintsika ohatrany zay no lazaiko hoe tsy maintsy mba misy zavatra ekenao anatin'ny eritreritra ao na tsy voasoratra fa mandona ny olona tsy mety a fanaratsiana olona fampitovizan'ny olona ne samy manana ny karazany ndany ianao makany amin'ny faritra feta Madagasikara na oam-pitenenana fotsiny ary ny ataonao ka sanatria ampitovizinao amina zavatra fady azy izy de aingaikaingany ianao miala eo ka maninona tsika no mivoy an'zany satria hoe ao anatina zavatra tsy valiny za aloha de momba mihitsy raha hoe raha zany kosa mihoatra any am'zany fa raha hevitra tsy mitovy hoe tena tsy voanay le HVM tsy maresy reo amin'ny 2018 zao ny antony tsy andresen'ireo mahatonga anay mivoatra zay jerenay zay mampijery olona mihitsy hoe jereo andry zalahy ahoana ny opinion ahoana zao zay lazaiko hoe mila mataty an'zany koa ianao satria ianao ny tsy tonga lafatra ka tsy namanao mety tsy teny aminao fa aloha mba mijery an'le hafa ihany hoe manahoana izy zany aiza ho aitsika aja amiko zany zavatra rehefa manao politika ianao na mitondra firenena ianao de tsy maintsy mijery an'zany eo nivona serasera na anatina Facebook na ao anatina tambazotra hafa ihany koa ny serasera ny fitondrana ohatra ny latsaka kely any raha ohatra ao anatin'ny Facebook moa zany no resahantsika eto satria hoe ny akamaroan'ny olona ao anatin'iny de ohatra ny faninjehana sy fanakianana ny BDB ny seraseranareo fa tsy ampy zao na fijerinao anazy le vecteur angambany tsy ampy satria ny olona efa nimona taloha raha mijery ny gazety voaka isan'andro zao anao de isao ary atoko heritolo zay vo nanomboka kely nefa sarotra maka amin'ny plasy eo amin'io resaka gazety io fantatrareo tsy nareo ny atoro an'zany ny olona efa manao tirage firy sy ny sisy efa lasa be izy toy izany ihany koa ny télévision sy ny radio koa eo nozy aho hoe asa tsy nietretina ve na tsy vita anatina fotoana foy tokoa zany satria misy eny ny olona tamin'ny transition izy de efa nietsiketsika hoe fatao inona daholo ty radio sy télé ty raha am'zay de hoe irovako teny rehefa miala eto nisofoko mihitsy naino an'zany fa za tsy amerinazy eto ny fanajako azy fa tam'zany hoe ohatrany tsy mampidi-bolana eo ty resaka télévision ty irovako ny tenako izy rehefa miala eto ka eo nozy aho hoe tena tsy mamoaka vaovao tokoa ve le fanjakana reo ministre reo ny ministre sy ny gouvernement ary ny présidence moa mamoaka an'zay zay ko mba manao ihany amin'ny sehatra zay misy anay fa anjaratsika mandanjalanja hoe zay vo eo zao tsika miresaka hoe rehefa ny anizany avoakanizy rehefa ny anizany tsy avoaka rehefa anizany atao Facebook ny resahanareo fantatritsika ane zany ohatra ny foniny reny fa misy zavatra
misy olona tena alefa mihitsy manao an'izay tsy de fo za tsy miteny hoe voarary zany mety amalinareo manina koa nareo tsy manao mety marina zany fa anao akaizy de ozy a hoe ny farany de ozy a alao ary fa ho avy ny fifidianana resaka fifidianana zay indrindritsika misy an'le fanovana ny lalam-panorenana zay kasainareo atao ao anatin'le hoe disposition mahakasika ny loainy daty-pifidianana moa tena tianareo resana nefa alaim-panahy ihany no tena hoe tena zay marina ave no tiana ao anatin'izy iny fa tsy roso ho any am'le hoe ho amboarina ho atao manokana ho an'ny HVM indray ny lalam-panorenana zay okitiana ao anatin'izy ity raha tsy resaka tsika hoe efa tsy hoe nini ohatra hoe famirana ny taona ave mety voaresaka ao anatin'izy io ary isy marina ave aloha zay référendum zay raha ny raharaha misy am'izao fotoana izao ny olo moa tonga de mandray référendum zany satria hoe kitika constitution filohampirenena nanokatra voalohany an'io ady-hevitra io a de nametraka article vitsivitsy izy article zay anatin'ny constitution zay misy fiatraikany io amin'ny fanantanterahana ny fifidianana ohatra voalazanao teo ny article 47 de mametra ny hoe telopolo andro raha kely indrindra enimpolo andro raha be indrindra de ny tantarantsika eto amin'ny firenena de milaza fa eo amin'ny 4 herinandro eo na 5 herinandro mihoatran'izany ary ny taloha ny avitana fifidianana anatin'ny toetouro tsy ho antanina ary ve zany inona ary le atao raha sanatria tsy vita izy ary le diso ary teninareo teo hoe so de fanirikilinan'izy anatin'ny constitution ny article 15 eny milaza hoe mahazo milatsaka daholy ny olona rehetrarehetra rehefa mahafeno na tsy voarary ny lalàna ka ho averitsika dolo ve zany loa penale eto Madagasikara fa izy fifidianana manina koa tsy ho antanina tsirairay avy hoe izy koa mahazo mifidy efa fantatra fa retoretorety ny olona raha nanao an'izao de tsy afaka mifidy efa mazava koa zany fa raha ohatra sanatria ianao latsaka anatin'ny reto masivany reto ianao de tsy afaka ihany koa ianao zany no hofidina ka raha zany antaninareo an'izany nini zany tsy mamanana tarehan'olona petraka am'izany fa le olona miay avy hoe ho tratra n'le natao koa fa raha ohatra moa tsisy nininina za de raha mampilao politika de ozy aloha vitsara ny vahoaka amin'ny heritaona tena aloha hiaraka eo fa ozy anitsakitsaka ny lalàna velona ve tsika zany raha sanatria ve misy olona efa vaviny sazy ohatra zany sanatria afaka nanam-panirina ilatsaka tsika zao anatin'ny constitution milaza hoe ny olona gasy ray gasy reny no afaka milatsaka zany nanao an'izao fa ny constitution de tsy azo itsakitsahana zany zany raha ohatra olona efa ny sazy olona misazy moa tsy hoe mamono olona fotsiny fa tsy mandohetra ianao misy ny crime financier misy ny rehetrarehetra anao zany matoa anao tailatsaka de diovy ary zany misy olona eritreretanao manokana rehetrarehetra mihitsy rehefa tailatsaka eo na iza de ataovy madio araka ny lalàna zay ihany ena zay tena tsy mampampanao politika azy fa zany kosa ny rariny sy nihitsiny fa tsy anao compromis kely politika hoe aloha raha izy latsaka ihany na de fantatra ary fotrany tsy manara-dalàna fianaka fimberaisam-pirenena zao isaky ny antanina ny maso ivo ndreny milaza foana hoe tsy tokony isy tsony zany nini zany efa tsisy io ka tsisy mihitsy nini izy any namorona an'io zareo re nanao an'io fa tsika ny article 15 mitondra atsika anatin'ny constitution mahazo milatsaka daholo ny rehetrarehetra tena inclusif mihitsy io zareo mantanitany tsy maintsy mba fifidianana tena afaka manao daholo rehetrarehetra izy moa milaza fa tsy afaka manao ko constitution no milaza ny article 15 fa afaka daholo afa-tsy ny olona voararany lalàna raha mbola mihoatra an'izay ianao tsy ara-dalàna zany ianao miresaka pré-campagne indray tsika raha tsy resaka akoatran'le tany mahajanga tao amin'ny farany teo a natambatra daholo na ny fitokanana na ny fivorian'ny HVM natambatra daholo reny zavatra reny tsy efa kajikajy ao anatanterahana an'le hoe pré-campagne fangalana dépense rehefa misy mivadianareo de misy azay foana de mba ozy ozy ary raha za zany ataontsika hoe zay zany ny hevitra kely alàna de tam'lady zao a namonjy tany Betafo ny Ingara Valomanana de nampivorin'ny tim inona zany iny sa rehefa ny olona mandahany fanjakana ny manao miteny amin'ny gazety miteny amin'izay fomba iteny any rehetrarehetra amin'ny tsy fankatoavana amin'ny politika mpanjakana lazaina fa inona zay fa rehefa ny fanjakana mampiseho ny zavatra vitany na mpivory politika de manao propagande reo de mba manontany zany le olona dans le sens contraire
hoe nareo dia tsy mahavita nininona mihitsy nareo tena tokony niala mihitsy nareo ho hitanareo tsara dia mety inona zany le ataony inona ny kalifenantsika fa tsy hoe nareo fa rehefa lay fitondram-panjakana izy ve de teny hoe oryvahoaka zay dia tsy raha vita nininona mihitsy fa misy atokony olo leto a zay tsy vitanao ny tenenina dia manao inona zany reo nefa ry olona io efa nilaza tsy izy rery a ireo efa nilaza hoe ilaza dia mba manontany tena mihitsy hoe fa rehefa iza zany manao dia rehefa iza ny tsy manao any propagande pré-campagne moa lalàna moa dia tsy hita mazava tsara amin'io fa ny aza zay mba apetraka hoe ohatra rehefa manenjika fanjakana sy milaza ny zavatra mety tsy mety natao na mety tsy vita dia tsy maninona mihitsy fa hoe zarary misy miteny nefa le olona efa velona mandeha efa fomba ofisialy hoe za ndray sasany ary efa tonga tamin'ny fotoanandro dia efa tonga nyteny tsy mamandry azany a tsisy miteny mihitsy hoe le ragady io za teny efa manao propagande mihitsy a mahasamy hafa anazy nyray vola privé ny anankiray indray dia mampisika anareo mpanao gazety raha ny azo ve mandresanareo mampisika anareo mpanao gazety mihitsy a ijery na ampiseho indray mandeha io hoe io dia ny biena andalany zalahy sy sisa dia lefasy zany mantsy le ahany olona satria zany natao taloha tsy inona ka zay ny hoe manaireto amin'ity fireneny ity hoe maninona ary nareo tsy nanao ny fanaonay ory zany ihany ny fanaonay taloha maninona tsy ataonareo zao tena nareo tena manao tsy mety koa tsika ne manaovany fitondrana ty fireneny ty mety tsy ho vitanoany fa mba miezaka tsika amin'izany fa zay tsy ana mety mery zareo zao miainao tsika eto iza koa hoe fa za zao a volako tany aposiko nandahatra mazigana satria za tsy ministra ray avion taminay anasa aloha ray avion taminay ministra andanonareo makany am'le compagnie nandananay fa samy nandony volany nandony bien au canton ka maninona sasany tonga any tuliara tonga any mananjary tonga any am'rehetrarehetra fa ry taloha tokoa moa dia zany no fanao tonga ny amin'ny mananjary tonga ny amin'ny faritra rehetrarehetra fa nohony amin'ny tranga vitsivitsy dia tsy navelana anao an'le congrès izy maninona tonga le izy ino dia valikona zay tany amin'ny tuliara zay zao nangataka toerakafana izy dia namaly ny préfet hoe mba tsy mety ry président ny HVM fa zao ny antony dia lasenako amin'ny régime-nazy mihito zay fa maninona ny sasany mieritreritra foana hoe aiza ny amalinao an'izany hoe titre ny avoakanao dia hitanao fa anay ty zay nery fomba taloha za dia tamin'io dia tafotoana mihitsy mieno an'le hoe ny raha mamasina io resahanareo mamasina anay jereo ty titre ny tany fa anay ty mamasina tomasina kotratra tsy roa mandety ihany koa izy ekeo a ny zavatra ataon'ny olona tany betsofo zao betsofo tany betafo zao izy nanao tanao fa tsisy miteny hoe ohatra hitona azo nanao ry zareo fa maninona ianao tsy maintsy eny amin'ny zavatra raharan'ny olona amin'izay ve anao victime zay ve mampalaza anao sao dia zay tokoa dia tafile olona lazambana be am'le resaka olona anankiray tsika eto nareo mieritreritra le olona anankiray fa tsy mihitsy mieritreritra le olona anankiray fa hoe ianao efa nisy mikavana atao anivon'ny gouvernement ta ianao moa zany zao lasa finoan'ny antelomeran-dolona raha nanaraka tsara le zavatra nalefa teo ianao a inefatra no fanovana teo anivon'ny gouvernement tamin'ity taona ity ohatra nefa manangasanga ihany koa hono ny manaraka inona tena dikan'io fanovana foanafoana eo anivon'ny gouvernement teo aiza moa hoe foanafoana efatra kosa ve tamin'ity taona ity maninona moa tena ratsy ve zany arakaraka ny fomba andraisana azy oetiny olona fahalemena zao zany tsy atao zany dia ataon'ny sasany ray hoe reo fa tsy mavony ninona mihitsy mbola tazonina ihany io le mpitondra ariko safidiny zany mizavatra tsy maintsy ajayntsika eto amin'ity fireneny ity fa tany voalohany nanaovana le safidy mihitsy ve tsy mba nisy tsy nisy an'olona teto hoe ohatra ny tany frantsa hoe telo andro dia nasorony matona atao eo a eritreretina amin'iny fotoana iny miangamba zay ny amaliko azy tsy atoko vazovazotsony eritreretina misy fotoana ne anao anatina compte azadinao atsika ny avany amin'ny crise filoha-pirenena dia ny safidy mihitsy hoe crise politique ny misy teto nitarika fahavoazana be dia be teo amin'ny lafiny ara-piarahamonina ny zavatra maro samihafa dia aleo alamina ary crise politique zany nahitana an'ireo an'irenylay hoe olona vao amin'ny antoko-panohatra tao anatin'le fitondrany mety tapitra le fotoana na eritreretina hoe nahavatoko vely izy an'lay eritreritra hoe ny fisin'ireo anatin'ny gouvernement analiziko zany za tsy miditra amin'ny an'izy président fe natonga an'izay filaminana ara-politique zay sa tsy natonga eo izy ny mijena ka na heritona io na roa taona io na roa volana io a dia
de misy koa ny lafiny ara-teknika jereny olona ianao a za de tsy afaka manakina olona amin'ny lafiny ara-teknika nanao ny fianarana vitany sisisa ny traikefananany rehefa ampiarlasa le olona mety misy zavatra tazany olona nanendry azy fa tsy mifanojo amin'izay etreretiny inona no mahadiso azy ve so de anany olona ino rehefa manova ministra toko angamba fa tsy la zanaty zany ny premier ministre saika niova foana isaka ny taona tsy zay lazay koa le contexte stabilité ve zany mety marina ihany zany hoe ahoana ary nareo ny premier ministre ve dia toy zany za tsy mampitovy any amin'ny hafa teo aloha fa mbola veriko ny azy zany filoham-pirenena manao an'iny miaraka amin'izay premier ministre raha ohatra ianao gouvernement ny premier ministre na izy manao démission na izy ary amin'ny assemblée no asoron'ny olona ka ozy aho hoe mafy be ny le contexte politique atsika zay ho aza adino ny alavaiza ary tsika nareo zao mety ampita hoe tamin'ny andro ny ranona zao roapolo taona izy ny tao zao nisy amin'ny premier ministre tsy mitovy tsony anie re olona tsy mitovy tsony zay recherche na stabilité zay zao vao resanareo teo hoe ny lasa présidentiel de fa ohatrany hoe manahirana be zany ara-politika taloha zany tsisy mpiteny fa ny atao hoe zavatra normal ka amiko raha ohatra mieritreritra ny filoham-pirenena fa iretoreto za ho any amin'ny fividianana ho any amin'ny fividianana ny firenena ka mieritreritra izy hoe efa contexte za zao ka mieritreritra izy fa misy zavatra tokony hovany nameny vahoaka ny fahefana izy za tsy de mametraka olana loatra am'zany mety marina le eritreritry ny olona manao analyse ty tsy mahalala le tena ao anatiny de hoe tena instable koa ty ahoana zany hoe solona foana ve ministre io hoe fa ny ratsy indrindra mantsy rehefa manolona an'le ministra de misy manana tandansa kely hoe solona daholo ny ao anaty ministère igny ngambany tokony tandremana izy satria lasa ela be indray za vao mandeha lay ezaka efa natao fa tsy voatery ane hoe voasolo daholo ny ao anaty ministère vao mandeha ny ministère anankiray ka fa ny fanoloana ministra ataoko hoe zavatra ao anatin'ny sady prérogative an'le président le izy anazy mandanjanazy fa ny azy zany apetrako anatina vaninandro ihany le izy akaiky ny 2018 zao oeza ny fatokisatenany antoko zay tariana misy candidat manokana tsy tianay le resaka hoe fatokisatena ny anay rehefa vita ny baolina zay vao tsoka siffleny olona izy ampandresy fa miasy zay ao anatiny fa ny farazarantena efa mandeha tsara mandeha ka de hitanareo hererany tanàny reny manahirana ny olona manahiran'ny olona mantsy ny hoe raha vo mivoaka vaovao zay de io ary io zay kosa ve andro zay fa zay eo fa miteny fa nomboka tamin'ny 26 janvier 2014 zay de fa niomana ho amin'ny fividianana zay hitranga amin'ny heritaona misy candidat manokana ataoranareo ny atahorana ampitovizinay daholo reo zay le tena ohatra zay raha mojery mpanao baolina reo fa matamin'ny fatarana mpanao baolina zany tsy tia ny entraîneur voalohany indrindra reo hiditra ambony terrain ianao de laza hoe rezy ohatran'ny malemilemy mety akamely politika fotsiny hoe sy nareo ve zao fa mampitona politika dia zany anisan'ny rehefa mivory zay de hoe isika ny atsika jerena rehefa aveo tsika mijery hoe aiza ny ataon'ny olona aiza tsika mandeha hijery zay aiza mifaritra mety mampalemy anay kokoa aiza mampatanjaka ny ranona ato zany asina bebe kokoa ny rafitsika ato mafisina ny olona sisisisy zay le fanomanana an'le izy fa tsisy olona azonao mihitsy eo na olona tsy mety misy zao ny latsaka eo tsy manana toko politika koa re feto an-taninarivo izy de tsy amin'ny hôtely etsy izy manao propagande mba hojerena koa reny rehefa jerena aloha rofinale taterana le fividianana iza oaiza le lalàna eny mbola tsy nandala nifonyateny raha rotota nde ny fividianany ny tsara fotsiny angam zao fijeriko azy de ny fanekena hoe tsy oatra n'lay daty tsy maintsy manana filoham-pirenena itsika ny 25 janvier 2019 engany mba candidat-nay ny lany rary loatra zany zay ny fanirinay raha zay fanirian'ny vahoaka fa za kosa ozy aho hoe tsika tsy tsakitsahany zany na lampandroenana efa anaty lampandroenana io ninia vakio ny article 15 amin'ny resaka hoe zosa tsy zoan'ny filoham-pirenena satria sy mariny nydingantsika teo loatra jereo 161 162 indrindra nitsika mpanao politika alao vakitsika tsara amin'ny fotony reny hoe izaka manana fahefanany zany amerina any amin'ny vahoaka amin'ny fanontaniana raha sanatria mieritreritra izy fa so de anakarotana ny firenena zavatra mety hitranga rapitso rafakapitso raha tsy filoham-pirenena nitarika an'zany de ny eo amin'ny anteny merany dobla sy ny anteny meram-pirenena voasoratry ny lalàna zany fa tsy hoe foronona vetivety teo 47 voalazanareo teo hoe ny aya zany zao de tena vitatsika aveko ny eno za zao ohatra ny eno
de hoe ny manatotan'iny ao amin'ny bulletin unique iny a satria zay ny teren'ny lalàna mila eo amin'ny 2010 andro eo ny anaparitaka azy era Madagasikara nefa 30 andro fotsiny ny anaovana an'izy ny olona mbola manao amin'ny fanakiana ny fitoriana ny bulletin tsy maintsy ny PV original no miverina aty amin'ny CNI aty Antananarivo fa tsy hoe le ratsa mangaiky ny CNI any Betioka sy any Mboromalandy akory ampy ve zany le 30 andro any ny fanontaniana anytsika no hoe kotiana ary ve zany constitution mba hahafahantsika rehetrrehetra tsy miala an'io fepitona io satria ratsy indrindra mantsy ratsy indrindra dia raha tsy vita amin'io zany dia miditra extra constitutionnel ntsika tsy mety amina firenena zany le fikitiana le izy ve zany iroso anaty fitsapahakevy-bahoaka mihitsy sa ve hoe kitiana fotsiny satria tsy azo kitiana mihitsy ny mandroso ny hevitra na ny filoha-pirenena amin'ny conseil des ministres na ny assemblée rotota amin'ny roapatelo ny mitarika an'izy fa ny manapa-kevitra telo apahefany ny sénat sy ny assemblée fa pana ny hevitra farany dia mandroso azy any amin'ny vahoaka référendum tsy firoa ny fitondrana zao zany fa zay ny anatin'ny aninatsika karaha ohatra iroso am'izay na toka hoe ohatra satria mbola sy tapa-kevitra ny olona manapa-kevitra am'izany a dia tsy raha vo tsy maraka an'izay lalan'izay dia tsy izy zany miady-hevitra mandeha ny filohan'siny zao anisany nangataka foana hoe avoay le daty na mety za mino fa mivoaka ny daty raha vao mivoaka le loi électorale lisy koa zany moa avoaka ahoana nefa loi électorale ary mbola tsy hoe ka zay aloha dia tena maniry hoe mba avo am'izay fa zay mba te hamaky fivoaka io raha fa fotoana amoahana azy mety izy ve zany ny fivirina tsy ara-potoana andaniny io sa hiandrainy amin'ny fitery kazy aloha tsy vain tsy misy aiza kosa ataoko angamba fa tsy mety raha ohatra ny volana me voavoaka zany ataoko kosa aloha ngamba fa mifanakaiky loatra zany a fa fijeriko azy tsy maintsy misy ny extraordinaire zany andinihana io lalàna io anatin'izay nefa tany premier ministre ny mpanao politika za koa fa nandray isokatra ny ady-hevitra mbola miantso zao reo fiarahamonindreo hoe manahoany ty sy manahoany ty a anatin'izay tsika no mifanaja anatin'ny zavatra zay amaraparana ny fiarahantsika amin'izao alina izao a fanontaniana somary atao mehezany ty nefa ny anontaniana zao ianao zay efa anao gazety ny anontany hoe ministra ianao tao anatin'ny telo taona zay sa efatra taona latsaka zao ianao filoana teny merandolona inona ny nafinaritra anao inona ny tianao ianao ministra ve sa ianao zao rehefa mavita ny anjara briky koa dia mahafinaritra za tsy tsara tena fa niezaka aloha dia niezaka foana tao anatin'izay toerana zay nametrahany lehibe a mba homendrika ny fitokisany any satria ny ametrahany ianao tsy kilalao na namany akory fa fireneny ty hoentiny ty ny olona mantsy indray alaim-panah hoe satria rano io zay hoe namena vitany zahay sy izy rehetra mitovitovy amin'izany a mba hitona anjara briky eto amin'ty fireneny ty amin'ny asa zay atao koa zavatra lehibe zany ianao tendrena ministra zany eny olona 30 nareo anatin'ny 20 tapitrisy tokony atsapa ary mahatsapa zany daholo rehetra tena tombontsoa lehibe ary fitokisa lehibe zany hoentin'ny olona nanendry anao an'izany ary fitokisan'io satria izy rery premier ministre tsy nifidiana fa nitendrena fa izy rery a no nitendreny fidiny vahoaka dia nafindrany aminao le izy hoe nantanterahana an'le politika ataoko zay fanekeko tamin'ny vahoaka dia manendry anareo reo a tamin'ny ministra zany ataoko raha misy ny zavatra lehibe tao amin'ny fiainana dia lehibe zany ianao a tsy manontany hoe tamin'ny ministra teny raisiko ohatra zay mihitsy hoe fitokisan'ny olona aloha ray dia eto a mba mety avita zay mba kely vita koa amin'ity fireneko ty zao a lasa ry amin'ny sénat dia mieritreritra tokoa fa za tsy miteny hoe me lehibe na me kely fa me lehibe manisika mihitsy hoe mbola misy anjara azoko entina zany eto amin'ity fireneny ty na ara-politika io na ara-pitantanana io na ny ao anatiny io na ny fifandraisana amin'ireo mpiara-monatoka io a fa mazava tsara moa lalam-panorenantsika misaraka ny fahefana mpanao lalàna sy ny exécutif sy ny rm judiciaire sy ny sisa eo ny tsy maintsy atsaina ny afatra ampitainao farany ary fotoanany fity ihany koa zao misaotra anareo misaotra antsika eto amin'ny TV plus misaotra indrindra ny mpieno arariny loatra raha mitodika amin'ny mpijery sy mpientsika amin'izao fotoana zao fa satria ankatoko ny fety tokoa tsika dia mirary ny sosiny tsara mba anaovantsika noely samatra ary ratrarantsika ny farany taona mba hiaraka iriry amin'ny taona vaovao iny tsika mba samy noambin'Andriamanitra satria
zay ny voalohany indrindra aloha dia ny fitahian'andriamanitra ka dia mirary ny sosiny tsara ho an'ny rehetrarehetra tokoa de mankasitraka ny fanasana reo eny ary tompoko mankasitraka